Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsirairay avy indray tonga amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity anio ity manana fahasoavan'ny tompo ary mirary tondra hero antsika hatrany ny fandraisana ny ten'Andriamanitra. No anderantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Rairainay tsara indrindra izay ny an-danitro, arainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, misaotra ny amin'ny fitiavanao sy ny voninahitra izay posaka ao amin'ny fiainanay. Misaotra anao ihany koa izay mampianatra anay mba hitandrina izay rehetra nandidinao anay rehetra. Andray toromarika avy aminao indray izay ka metezenao hiasa ho anay tsirairay avy. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe tonga ny fitsarana. Lohahevitra mibahan-toerana amin'ny Baiboly ny fitsarana. Hoe mpitoroteny manao hoe fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra, na soa na ratsy. Nampitodika ny sain'ny mpiaino azy ho amin'ny vanim-potoana ny fitsarana ho avy Jesosy rehefa milaza manao hoe ampamoahana ny olona amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny foana rehetra izay ataony hoy izy. I Paoly Apôstôly dia nanampy hoe Andriamanitra ampiharihary ny zavatra takona ao amin'ny maizina ka ampiseho ny fikasan'ny fo. Izao no nilazan'ilay anjely mpitondra hafatra ny Jaona manao hoe tonga ny andro fitsarana. Satria tonga hizara ny valinasan'ny faran'i Kristy dia tsy maintsy hisy fitsarana mialoha izany mba hanehoana ny tsirairay handray ny valinasany avy amin'ny fehiviny. Rehefa ho avy Kristy dia tsy misy fotoana fanararoatra fanindroany intsony, hifanandray fahalalana ampy, andraisana fanapahan-kevitra faran'izay tsy azo hivalozana ny olona tsirairay na hiandana amin'ny Kristy na hiandana amin'ny Satana. Rehefa hifarana ny asa famotom-potorana, rehefa voadinika sy tapaka ny momba an'ireo nisoratena ho mpanaraka ny Kristy mandritra ny taonjato ny fandimby, amin'izay ary amin'izay ihany vao mifarana ny androm-pahasoavana ka hikatona ny varavaram-pamindram-po. Ilay fehezan'ny teny fohy hoe ary izay efa niomana dia niara-niditra taminy teo amin'ny fampakaram-bady ary dia narindra ny varavarana. Izany no mitondra antsika mamakivaky eo amin'ny asa fanompoana farany izay ataon'ny mpamonjy ka tafakatra hatramin'ny fotoana izay hatanteraka ny asa lehibe ny famonjen'ny olona. Tsy tokony hatahotra ny fitsarana isika mazava ho azy satria manana ny Kristy. Amin'ny alalan'i Kristy no azahoantsika famelan-keloka, afaka mifanamelohana isika noho izany, manana iaina fiainana araka an'Andriamanitra sy manana ny famonjena sy ny fandresena farany isika. Ny any tokony atao antsika nefa satria efa nomena antsika ny famonjena, nomena antsika ny famelan-keloka, dia tokony hiazona an'izany mandrakariva isika mba haharitra amin'ny fanompoana ny Kristy, haharitra amin'ny fizorana aminy ihany koa. Izany no irina aminao ary izay no tiana pitaina an'ity anio ity. Amen. Vavaka isika, liranay tsara indrindra an-danitro, mbola misaotra anao indray ny amin'izany teninao izany. Tsy maintsy ho avy ny fitsarana ary mety ao anatin'izany sasany aminay. Mangataka aminao izahay mba mpitoetra anay mandrakariva aminao ka tsy hisy tokony hanahinay ny zavatra rehetra miseho fa ianao ny toky sy mpamonjy anay mandrakariva. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.